lafiny ara-koltoraly izay ihany eo anatin'ny tontolon'ny zavakanto eo mpamerenana tanteraka amin'izao fotoana izao nitarika maleo mialohan'ny ilay fampisehoana mitondraina ny lohateny hoe maleo manolotra ny fafa izay tanterahana ny alahady ho avy izao mampanantena fa anomeny tsara indrindra avy any aminy moa nitarika indrindra i fafa nanao fanadihadiana Lova Ramanantsoa sy Christian Rakotondramanga. Eo ampamerenan-kira amin'izao fotoana izao nitarika maleo mialohan'ny hatrehany ilay fampisehoana maleo manolotra ny fafa karakaray media consultine ary totosaina etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina etsy Mahamasina ny alahady 10 martsa ho avy izao. Ka tsy misy ny tsisira nitarika maleo tsisy ny fafa ary fafa zany anisan'ny hoe na dada mira dia ao fafa na dama mira ao fafa Bekoto mira ao fafa Raoul mira ao fafa dia verinay zany zay efa dapamorokira fa mendrika fafa zany anokanana fampisehoana anankiray fanandratana ny liry satria izy anisan'ny andro lehibe eo amin'ny tarika maleo. Nilaza ho enim-boninahitra tokoa i fafa raha hiatrika izao fampisehoana izay voalaza amin'ny fahatefanomezan-danja ny tenan'izao. Tena enim-boninahitra mihitsy zany atolotry ny tarika maleo ohatran'izao aty amin'ny fahanteranay aty zany dia manantena fa hanome zay tsara indrindra avy aty dia mbola tsy antitra be loatra. I raha manodidina 20 eo no ataon'ny fafa antsihatra mandritra ty fampisehoana maleo manolotra ny fafa ty mialohan'ny akaran'ny tarika maleo ray manontolo ny sehatra.